Nahitana fiakarany 20 isanjato isam-bolana ny fandefasana entana teo anivon'ny postra malagasy noho izao amehana ara-pahasalamana izao raha ny antotanisa voray. Noho ireo fiara fitateram-bahoaka no anisan'ny nampiakatra ny fandefasana entana teo anivon'ity sampan-draram-panjakana ity. Etsekilany nametraka fanatsarana amin'ny postra malagasy izay tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny vinina ministera postra amin'ny fanaovana ny digitalisation. Azo atao araka izany ny manara-maso ny entana amin'ny alalan'ny digitalisation tracking. Eo amin'ny lafiny fanatsarana ny vokatra ato postra dia nanao koa zany isika ny atao hoe digitalisation. Izany digitalisation zany dia mirindran-dalana amin'ny vinan'ny ministera postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampirobodora ny ahitao arakajy mirindra. Amin'ny resaka digitalisation io amin'ny vokatra postra rapide ity dia nataontsika zany amin'izao fotoana zao ny fomba ahafahana manara-maso ny entana, ka amin'ny alalan'ny ataontsika hoe kodabara no ahafahantsika manara-maso ny entana. Noho ny fisian'io kodabara io dia azon'ny mpanjifa atao zany ny manaraka ny entana izay alefa teny amin'ny postra manomboka amin'izy napetraka teny amin'ny postra ka hatramin'ny izy tonga eny am-pelantanany ireo izay andefasana azy.